ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manam-pahefana hamela heloka Andriamanitra. Manam-pahefana hamela heloka Andriamanitra. Hofinainantsika anio amin'ny SALAMO faha 150. Ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faha 12 dia manasongadina fa manam-pahefana hamela heloka Andriamanitra. Nifidy any Davida ho mpanjaka Andriamanitra, ary nifidy ireo mpanompon'Andriamanitra marobe ihany koa hatrizay. Tsy misy milaza akory fa olona tsy manan-tsiny no nofidian'Andriamanitra. Fa hita fa raha Davida ohatra dia nanan-keloka tokoa izy, ary eo anatrehan'izany dia ny fifonana amin'Andriamanitra no vahaolana. Dia indro Davida tery am-panahy, mitodika amin'Andriamanitra, miangavy famelan-keloka, mitalao fifonana, ary indrindra miaiky ny fahotany eo anatrehan'Andriamanitra. Inony Davida marimarina kokoa mantsy fa Andriamanitra manana fahefana hamela heloka io Andriamanitra ivavahana io, ka natoinona hadiry ny fahotana nataony, dia fantany fa afaka mamela ny helony Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no mahafafa ny lasan'ny olona rehetra, ny fahotan'ny olona rehetra, ny tsy fahatanteran'ny olona rehetra. Dia indro entiny Davida amin'ny fanetreteny eo anatrehan'Andriamanitra izany fahotana izany, ka dia mitodika amin'Andriamanitra izy, ary amin'Andriamanitra no amborahany ny tsy fahatanterahany rehetra. Inony Davida marina tokoa fa Andriamanitra dia mpanadio, mpamela heloka, mpamindra fo. Tena inony Davida marina fa Andriamanitra afaka miditra any anaty fanahy Davida any. Andriamanitra mamafa ny fahotany rehetra ara-panahy sy ny lasany rehetra. Tena manam-pahefana hamela heloka mantsy Andriamanitra. Arak'izany ambara fa tsy miankina amin'ny fahotan'ny olona ny famelan-kelok'Andriamanitra, tsy miankina amin'ny habetsaky ny fahadisoana izay mety nataon'ny zanak'olombelona izany, ary tsy miankina koa aza na amin'ilay olom-boafidy, fa tena miankina amin'Andriamanitra. Izy izay efa niteny hoe noho ny amiko dia hononiko ny fahatezerako. Zany famelan-keloka atolotr'Andriamanitra izany dia hitantsika fa tanteraka tao amin'i Jesoa Kristy, lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Asa ara-tadidintsika fa nisy fotoana Jesoa raha nanasitrana n'ilay lehilahy narary ny paralysisa, dia namela ny helony. Ary teo natonga ny olona hoe iza moa ile ty no mamela heloka, nga manana fahefana hamela heloka izy. Notenen'i Jesoa hoe iza no mety aminareo kokoa ny miteny ve hoe voavela ny helokao sany hoe beton ny fandrinao. Ka hitantsika teo fa sady voavela ny heloka ilay narary ny paralysisa no nositranona raha teo izy. I Jesoa ilay manam-pahefana hamela heloka satria Andriamanitra izy. Ankehitriny ao amin'ny batisa no andraisantsika zany famelan-keloka atolotr'Andriamanitra antsika izany. Voavantany vao natao batisa fotsiny isika dia efa nandray ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra antsika, niala tamin'ny otan'olo ovana ka mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary ihany koa amin'ny fotoana rehetra izay hibebahantsika, amin'ny fotoana rehetra izay hiaikentsika ny fahadisoantsika, amin'ny fotoana rehetra izay hitodiantsika amin'Andriamanitra,
dia vonona mandrakariva hamela heloka izy. Fiainan'Andriamanitra mihitsy mantsy ny mamela heloka. Amin'ny olona sarotra aminy mifono, sarotra aminy miaikeloka, fa amin'Andriamanitra kosa tena fiainany mihitsy ny mamela ny heloko ny olona. Izay ny teny fa tsy avy antsony marina fa ny mpanota mibebaka. Arak'izany izay rehetra mitodika amin'izy Andriamanitra dia avela ny heloka, manam-pahefana hamela heloka Andriamanitra. Mahery zary havako, aza fatratra manamelo tena, aza fatratra manameloka ny hafa, aza fatratra mijanona mandrakariva ao anatin'ny fahotana, fa Andriamanitra efa vonona hamela ny heloka ao, hamela ny heloka ny hafa, hamela ny heloka izay rehetra mitodika aminy. Fahefan'Andriamanitra ny famelan-keloka. Dia n'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsotoa, misaotra anao zay ny amin'ny famindram-po sy ny famelan-keloka atolotrao maimaim-poana ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Faly zahay, mahatsiaro olom-bovonjy eo anatrehanaho, mahatsiaro voavela heloka, mahatsiaro mandray ny fahasoavanao. Ary ampio sy taio mandrakariva ihany koa izay hay hamela ny heloko ny hafa, hamela ny heloko ny namanay, fa izany no sitrakao. Eto izay dia mivavaka manokana ry Jesosy Kristy tomponay, ho an'ireo rehetra mangetaeta ny fanafahanao, ianao izay efa niteny fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo hatanteraka ny sitraponao amin'ireo voageja amin'ny endriny maro samihafa ka mitaraina mila vonjy eo anatrehanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany mivavaka izany, misaotra Andriamanitra. Amen.